Ny rovan'i Madagasikara iray manontolo no nasiana fanamboarana sy fanavozana raha lehilahy fo miredareda setroka no nanen'ny lanitra tamin'izany dia androany kosa jiro maro loko sy afanain'ny fankalazana no tanterahantsika ankehitriny. Noely ny fity ny vadiko moa mikarakara n'ireny jiro rehetrarehetra any Ambojatovo reny, ary le fitiza ihany koa no nijirantsika rehetrarehetra tato satria ifampizara fitiavantsika, ifampizara hafaliana androany. Androany izay tao dia ankalazanao ary misaotra anao na amin'izao fotoan'izao amin'ny anaranao Jesosy nanaovana an'izany farak'izany. Amen. Isika rehetra no nanangana indray izao zavatra hitantsika izao, fa indrindra nanorina ihany koa ity kanja masoandro ity izay ankalazantsika ny fetin'ny Noely ankehitriny. Ao anatin'ny fankalazana ny Noely ny fitia hitaratry ny finoany, ny fanantenana ary ny fitiavana izay anazava ny lalantsika, anokatra ny fotsika, ary eto zany dia milaza amintsika ihany koa fa mandritra ny fatrandro no anaovana ny concert de Noël eto. Dia ny fanankaviana rehetra, ny zaza rehetra ary ny frera avy dia ankalaza izany Noely, fety ny Krismasy izany ao anatin'ny fifaliana sy ny fitoniana avokoa.